Dojamane! Istina! Isara! Tesaya! Food lovers! Androana koa hoentina any amin'ny toerana lavitra be mihitsy any Mbato Miravavy. Inona an'ilay toerana pisy? Le papaya. Le papaya, auberge de papaya. Dia andeha andretsika androana. Ndao tsika re! Do you want to dance? Tonga aty amin'ny le papaya zay aty Mbato Miravavy misy anazy dia andao artsika Ndao tsika re! Tonga ato amin'ny le papaya atsika marihana fa misy aire de jeu ato misy karazana jeu de société be da be azo lalaovina dia ankoatran'izay misy ny table billard efa anaty activité daholo moa zany rehetrarehetra zany dia ohatran'izao le cadre malalaka be mazaka olona be da be dia mazava azy moa zany tsisy afa-tsy izay irery ny ato dia ohatran'izao ny tableau an'zareo variation de prix entrée entre 10 000 ariary ny sakafo rehetra mihitsy moa zany entre 10 000 ariary jusqu'à misy 75 000 ariary fa moyenne moa zany eo amin'ny 20 000 ariary eo daholo dia manana vin koa zareo misy vin rouge dia misy vin blanc carte la mode amin'izao moa zany tableau araky izao hitantsika izao dia ankoatran'izay misy poisson zany ato amin'izao misy poisson rouge mazava azy tsy natao hohanina fa ho an'ny ankizy zany tena tiany be misy aquarium dia hoentiko mijery bungalow nareo fa alohan'izay misy salon kely koa salon afaka hipetrapetrahana dia ny ery ambany misy piscine dia reny zany chalet dia reny chalet reny misy salon daholo koa asehoko anareo ny ray amin'ilay chalet rehefa eo dia misy piscine ety ambany ety misy petit bain sy grand bain ho an'ny olon-dehibe koa dia aparan'izay manana bungalow koa zareo aty moa zany idéal raha ohatra ny hoe week-end ny maka aty misy bungalow maromaro dia ao anatin'ilay bungalow mazava ho azy efa moderne ohatran'izao bungalow rehefa anao week-end en famille ty bungalow misy ny Tiffany ity zao 95 000 ariary pour 2 personnes mazava azy ohatra ny hoe zay zao misy ny Tiffany dia ty any alaina satria zay 2 personnes dia ohatran'izao dia ankoatran'izay misy salon kely misy coin salon dia misy koa ny télé ohatran'izao ny douche 95 000 ariary zany ny nuitée tsara be raha anaovana week-end
dia ohatran'izao ny toilette. Ankoatran'izay misy aire de jeu ery ambany ery. Tsara be moa zany ny verdure-n'le aty misy aire de jeu hoentina any nareo satria Tiffany tsy maintsy hilalao eny rehefa avy eo. Zareo manana terrain de basket dia misy piscine moa zany eto ambany eto dia ery ambony ery le chalet dia eto resto daholo. Ty ambany aty ohatran'izao le chalet ohatran'izao dia ohatran'izay daholo le chalet rehetrarehetra. Dia aty le aire de jeu misy mini golf, misy karazana jeu isan-karazany, misy baby foot dia misy karazana bicyclette dia misy mini golf. Vas-y. Dia misy kabana kely ato kabana kely ny Tiffany ohatran'izao papa moa zany kely boutique kely dia zafy ny kilalao hoe mba jerena daholo ny kilalao. Dia papa sy Tiffany zany milalao izay mahatsara ny activité en famille le kilalao hoe Tiffany mba jere maman inavy ny kilalao andrio. Allo fa eto zay dia matazana mpanjary tsy azy sara. Manana terrain de volley koa zareo arak'izao hitantsika izao Dina manao poteau. Efa naka commande zany zay Zay zany tonga dia nona be androany sady tendakanina be sady manao activité moa zany dia mila misakafo be naka plage entrée zay anankitelo dia plat anakefatra dia dessert anankiray dia Tiffany naka menu enfant. Rehefa maka menu enfant zay moa zany sosokevitray ho anareo izay manana ankizy maka menu enfant dia amin'izay efa compris daholo ny activité ray manontolo dia menu enfant 25 000 ariary. Dia zay menu enfant Tiffany rehefa avy eo naka spaghetti bolognaise. Zany entrée atao amin'ilay papaya dia anao an'ilay dégustation amin'izay tsika dia no andramako tia terrine maison ty terrine maison ohatr'izao ilay terrine maison tanareo tsara dia anandrana amin'izay zany ilay terrine de fruits de mer izy ty fait maison mais zareo sakafo zany toa dia atao fait maison daholo dia asiaka jus kely aloha. Cocktail les goyave citron dia pressé matevina be tsara be dia anandrana le terrine amin'izay terrine fruits de mer
Reny be le fruit de mer am'le izy. Misy poisson dia eny hoe misy crevette ohatran'le mihinana le surimi reny dia misy ohatran'ny hoe crabe kely dia tsara be le izy. Terrine de fruit de mer. Ady frais be, hita mihitsy hoe fait maison. Hoanitsika miaraka amin'ny salady izy dia le sauce-n'le salady izy somary mamimamy. Zay zany momba an'ity terrine ity dia tsara be le sakafo, ny sirany atonona tsara dia ao tsara mihitsy le dégustation ity. Le fromage pané amin'izay tsika izao ity zany hoy fromage fait maison dia atodiko anareo le izy ity le plat aloha. Fromage fait maison pané, salade de fromage pané. Et une salade verte à côté. Et notre dégustation les fromages et l'eau. Ça a plus de couleur en Bon appétit, papa. Merci ma chérie, tu veux goûter? Oui. Voilà, pas notre mot qu'on dit et fromage, Tiffany, Vas-y, goûte. On l'a dit. Ah ouais, direct. Bon appétit. Merci. Non, petit kéké là. Mana sa rito? Sabi le fromage niyo. Edi afamitin le nalawa sa ran di panilan. Mungkin isko. So accompagné kely amin'ny salade dia izy. Inafy ao anatin'ilay salade? No amin'ny salade zany misy salade verte dia misy anandrano dia misy radis, misy voatabia dia miaraka amin'ny olive verte dia olive noire dia andramako miaraka daholo izy. Io le fromage pané vraiment. Misy cornichon koa. Mareko fa le assaisonnement le salade zareo le sauce zany ohatran'ny somary mamimamy dia tsara be le izy miaraka amin'le salade. Anandray zany zao manandrana efa nandramantina teo moa zany le fromage pané marina fa tsara be le panuan'le izy ohatran'ny orange mahafatifaty be zany dia anandrana kely amin'ity ihany akona izany naty izany ihany tapahako eo masonareo le fromage voilà dia fromage zareo fait maison tsara be, c'est très bon dia asiako oliva kely ny salade quoi. Tsara be. Tsara be le olive dia tsara be le vinaigrette amin'ilay izy. Ity indray terrine de fruits de mer. Ndrama kely indray nena moa zany rofo kely foana. Misy fofona trondro be, misy fofo trondro. C'est très bon. Tsy be sira le izy nefany eny tsara le fruit de mer ny tena betsaka ao anatiny fa tsy hoe mofona ohatrany.
Asiako mofo kely a. Alohan'ny hinanako an'ilay tena votoatiny anahy. Bon appétit, maman. Merci, bisous. De ninahy zany a feuilleté au saumon. Saumon zany ao anatin'ity a. De jerentsika a, tapahako amin'ny tany izy amin'izay hitanareo. Mbola mamay be mihitsy le izy. De frais be le feuilleté any a. Ohatran'izao ny ao anatiny a. Saumon reny miaraka amina poireau. Anandrandria? Anandranatia. Andramatsika manaso. Tsy mety avela tsy mihitsy le saumon fa to de saumon ngeda be ao anatiny a. De hitanareo le feuilleté feno ny tanako satria le izy a tena fait maison a, malefaka be. De misy poireau ao anatiny a. Somary misy curry kely le curry zany e. Misy curry kely a le poireau. Tsara be. De asiako kely le salade diny miaraka aminazy. Ty le fromage tao a. Apiko kely rehefa any a. Canard au poivre vert. Finalement, les canards. On en a le cuisson. Cuisson là, on a bien cuit les isca. Voilà. Juste à cuire à pointe à la matin. Bien assaisonné tsara, le cuisson les canards tsara be. Tsy mafy mihitsy malefaka tsara. Tsy masaka ela be zany a. De maheno misy assaisonnement tongolo gasy sy anana tsara de ny tsara makanara azy. Poivre vert. Subtil be le poivre vert tsy de tena mibahana be. Tsara be. Vita zany dégustation ty zao. Tsara be ny plat anankiray iny. Subtil daholo le goût. De anandrana ny ballotine de poulet miaraka amin'ny tagliatelle sauté au beurre. Ho tapahako teo alohanareo le izy a. Jerentsika ny surprise ato anatin'ity indray aloha. Le sauce aloha. Sauce beurre. De déglacé kely amina
tsara be ohatrany hoe réduction an'le poulet le sauce io zany misy ail dia misy persillade ao a io zany le farce a dia io farce io retrouvéna hita ao anatin'le sauce dia tsara be mihitsy n'le sauce amin'le izy hita tsara ao anatin'le sauce le farce dia ity zany ballotine azafady a L'accompagnement, vous avez zay mihitsy n'le tsiro eniko tao anatin'le sauce teo le tsiron'le farce misy ohatrany hoe forestière kely le izy a dia farce forestière dia misy an'le inona moa no anarany tony champignon de Paris a dia persillade a dia sauce réduite amina dobera dia alandana an'le accompagnement tsika ty le tagliatelle sauté cuisson tonga dia al dente tsara be mino tsara le beurre sauté anazy dia misy an'le persil la be Non, jamani anandray zany zao manandrana dia nalaiko fondue za sady ingaiko dia amin'izay nahoatra sahirana fondue de bœuf à la moutarde le fondue moa zany efa hitanareo mitovitovy amin'ny style hain'ombritra le izy fa misy moutarde fotsiny dia malefaka be dia accompagnement-ny vary eo akaikiny ankoatran'izay atao misy paella paella efa ela be mihitsy zay sy dinany te hihinana paella dia ty mampiavaka an'ity paella ty paella aux fruits de mer le izy reny misy karazana calmar crevette dia au poulet satria misy poulet dia farany au chorizo misy chorizo anatiny dia natao sous forme ohatrany hoe bol renversé zany dia ty koa andramantsika rehefa eo dia ty aloha zany nandramako voalohany dia atokotsika manana spaghetti bolognaise io zany ny menu enfant safidiny Tiffany spaghetti bolognaise dia Tiffany nihinana anazy menu enfant araka le niteneniko teo efa tafiditra daholo ny activité rehetrarehetra dia afaka misafidy menu enfant ny ankizy io Tiffany ndry manandrana an'io dia maman manandrana an'ity dia ohatran'izao le fondue tsy haiko nahitanareo ohatrany natao sous forme hain'ombritra mihitsy le izy satria tena malefaka be ondritina dia misy sauce moutarde miaraka aminazy ohatran'izao dia alatsakisika ao anaty vary dia ohatran'izao ny bouchée anankiray manaza menako malefaka be le araka mahafondue anazy tsy mila tsakona tsony le nomby atao dia mitsonotsonika be dia le sauce moutarde mialléger an'le izy au contraire antony tsara ny sirany dia misy tsirona sakafo fa be le izy tsara be marihana fa eto akaiky eto misy concombre dia misy grain de sésame eo akaikiny keto concombre le izy fa saucety tsara be Bon appétit, maman. merci nindriva tsara andramandrina anao dia andramako koa nandria andramantsika le spaghetti bolo an'ny Tiffany sauce bolo eo ambony dia spaghetti sauté au beurre eo ambany accompagné na persil sy coriandre misy fofona divay be le hena dia tsara be
Avevano spaghetti pollo. Des tomates, hita mihitsy sauce tomate, tena tomate, vrai tomate. Dia ny tsara le firon'le beurre sy le vin ao anatiny. Maman, je suis là. Tsara be. Maman, je suis là. Le paella indray zany zao ny andramantsika. Tena ngeda be le paella. Tia angambany tsy ho an'olona anankiray satria le vary fotsiny efa be da be. Zay sy dina zany tsy alany an'ity. Misy akoho crevette araka le niteneniko teo dia misy chorizo reny. Dia andramantsika daholo. Paella moa zany vary dia hoantsika amin'ny sotro. Ohatran'izao ny ao anatiny garni be ilay izy avec le fruit de mer manakarena fruit de mer. Inona ny anaran'ity piso? Moule. Misy moule misy crevette ngeda be dia ity dia tena be da be reto le fruit de mer ao anatiny. Tsy mety tsara velatsy mihitsy zareo fruit de mer ara-paky tena. Dia hoaniko ity bouchée iray ity ho anareo. Tsara be. Marihana fa mampiavaka ny paella misy réduction na sauce basina fruit de mer zany izy. Dia misy curry sy ohatran'izany fa tena hitanareo ohatran'ny le riz cantonné fanaontsika ny trano reny fa riz cantonné atsika tsy ampy ingrédient fa le anazy zany tena be da be. Misy jereo le chorizo misy karazana fruit de mer be da be ao anatiny. Hitanareo reny misy manisaka kely dia misy isan-karazany. Dia andramako le poulet Ty. Kely. Poulet kely. Tsara be. Atony tsara ny sirany hita mihitsy le plat hoe plat cuisiné le izy. Dia misy fitiavana be nanamboatra an'le izy satria heno anatin'le plat daholo le hita hoe grand chef zany nanao anazy. Tsara be. Manger. Ty vary ty. Tsara be. Merci. Zany ny dessert atsika ny anaran'ilay izy délice choco caramel. Araka izay hitantsika amin'ny sary zao zavaiko anareo kely ohatry ny ahoana ny ao anatiny. Misy fond à la génoise chocolat dia misy mousse au chocolat dia misy an'ity ohatran'ny tuile en chocolat ty dia misy an'ity tsy haiko ity zao na glace fa andramako eo rehefa avy eo glace caramel. Dia ity misy crème légère dia misy décoration au chocolat. Mazava ho azy misy caramel eo amboniny satria izy maha délice choco caramel anazy. Dia andramako ilay izy dia teneniko anareo hoe manakory sy manakory. Ohatran'izao aloha ny découpe an'le izy dia ezahako atao anaty bouchée anankiray daholo le karazana ingrédients zao. Tsara be le izy. Tantaraiko anareo ty génoise fa léger be malefaka be zany. Dia ty mousse chocolat ty heny be mihitsy le chocolat ao anatiny dia ty crème caramel
dia aty ambony tia dia ohatrany hoe misy fond café zany le izy fa tsy haiko na zagny mamegny café dia aty chantilly GB ty sisany mbola tsy nandramako ohatrany finalement le izy ohatrany hoe génoise ihany ohatrany style fondant zany ty style moelleux zany eo anelan'elan'izy rehetra zay moa délice chocolat zany misy karazana tsirona choco be da be dia tsara be mihinana le izy eto amoron'ny piscine eto amina toerana ohatrany hoe maitsomaitso be dia hafa mihitsy ny tsirony tsara be merci zao zany antsika dia amenaoty ny cadre ny noty cadre atao amin'ileo papaya zany dia 9 sur 10 9 sur 10 zany nomenay satria ao amin'ileo papaya bon blanc araka le nitenenay iny dia tanysaina aminareo iny fa zavatra hita ao voalohany indrindra aloha misy chambre ao chambre pour couple 90 000 ariary nuité dia ho an'ny chambre familiale 120 000 ariary araka hitanareo amin'ny vidéo io moa zany madio be le izy mazantsara style américaine style moderne be zany le izy dia ankoatran'izay manana choix koa ianao amin'ny restaurant zany afaka misakafo anao any amin'ny restaurant na misakafo any amin'ny chalet dia manatsafidy zany raha ohatra ny hoe te hanana intimité kely na maromaro dia eny amin'ny chalet zany ohatrany hoe privatif kely le izy any akaiky amin'ny piscine eny misy maromaro na misy koa akaiky amin'ny piscine tena akaiky misy ary lavidavitra kely hitanareo amin'ny sary eny ihany le izy dia ny resaka activité ndray io moa zany tena point fort ny ao amin'ilay papaya satria be dia be ny activité be da be mihitsy ao ny piscine mariako aloha zany fa tsy chauffe le piscine iny zany indro kely satria rehefa akaikaiky ririnina tsy dia afaka milomano fa piscine ny anazy tsy dia tena atonony tsara dia le piscine moa zany mampatonga ana tsy chauffe satria zay efa ny conseil an'zareo any hoe afaka chauffena mbola tsisy jirama zany tonga any donc miandriandry kely izay zany fa mbola tsy fantatry ankoatran'izay ny activité ao zany be da be satria le izy tena hoe bon plan ho an'ny famille misy mini golf ao misy volet mini volet fa tsy lengeza be international iny dia misy billard misy table billard zany afaka anaovana billard misy espace loisir koa ny ankizy manao an'ilay circuit du combattant reny toboggan corde dia mianika ohatrany escalade kely ohatrohatr'izany dia misy karazana jeu de société koa moa zany adiniko ny teny anazy dia misy les petites maisons dans la prairie le rafy kely dia miakatra tohatra ianao dia ao anatiny misy kilalao misy canapé kely dia midina ianao avy eo misy toboggan ry amin'ilay côté ilany ary dia misy mini foot ho an'izay manana bandy kely dia ankoatran'izay misy circuit ana mini voiture ana mini bicyclette misy circuit kely ohatrany hoe arabe kely zany ohatrany hoe kartina kely tsisy moteur zany le izy fa mandeha ianao dia voizina dia ohatrany hoe misy sens interdit kely misy ohatr'izany mahafinaritra kely toerana dia misy trampoline koa ny anay moa zany Tiffany tena tia milalao trampoline tia misaotisaoty saotisaoty ny antsony azy dia misy baby foot dia 9 sur 10 le cadre misy foana monindro kely amina zavatra ohatr'ireny fanatsarana no apetrakay hoe raha mba misy somary ahoana moa zany amélioration entretien zany ohatrany le mini golf zao afaka averina rénovena ohatrany tamin'ny vaovao ohatr'izay koa ny ina moa sy ty le baby foot koa efa somary eradreraka dia zay moa zany maheno aminareo fa zay mpandehana rehefa ohatrany hoe krismasy rehefa paka sy ohatrany satria le izy tena bon plan tsara be dia zay ny zarainay anareo an'le izy dia zay ny cadre hitra amin'ny noty resaka
service latsika atao amin'ny le papaya. Ny notre service tao amin'ny le papaya zany a dia 9,5 sur 10. 9,5 sur 10. Fa loatra va tsara loatra le service. Efa quasiment zany impeccable le service zareo. Kopatanana sady toraka voninkazo manokana ho an'ny tompon'ny toerana Jo sy Manu tena tsara be moa zany fandraisana anay tao mazava ho azy ny serveur mandray anay fa zay zany hatramin'izay nakanesanay tao sy le tamin'ny toerana le fotoana nanaovanay vidéo iny tsara be foana izy tsy miova le service tsara impeccable. Ao anatiny zany resaka hoe évaluer tatao rapidité le arrivé an'le plat aingana be service ny zareo mandray tsara ary manontany foana isaky ny hoe nanahoana tsara sakafo afapo tsara nareo inona tsy mety teneny fa vonina ndray zay de zay le izy de tsara be izy mivady koa tonga nyresaka taminay teo avy eo merci beaucoup. Amea ny noti sakafo tao amin'ny auberge le Le papaya aty Ambatomangavavy. Ny noti sakafo tao amin'ny Le papaya zany dia 9,5 sur 10. 9,5 sur 10 le izy tsara be ny sakafo sady nena zany ny tena point fort tao amin'le izy fait maison daholo le izy ary eny tao anatin'le sakafo le fitiavana manao an'le izy. De sakafo nalainay tao zany aloha tany sainenareo ihany nisy feuilleté au saumon. Le feuilleté au saumon tena tsara be généreux eny tsara le saumon anatiny nisy tosina curry kely sauce curry tao anatin'le feuilleté zay ny saosin'le niaraka tamin'le saumon de mikarepoka tsara. De ankoatran'izay mbola ao anaty entrée ihany terrine de la mer. Anankitelo tsina ny entrée nalainay de farany sady tena tsinidina indrindra ny salade de fromage pané. Le fromage pané fromage nataony zareo tao mihitsiny le chef moa zany fait maison le fromage zay mitenenay anareo hoe misy manao fromage fait maison de tongava manandrana zany fa tena tsara malemy tsara le fromage mitsonika de le nenazy somary spécial le nanaovana le panure ohatriny orange le izy ohatriny orange mazavala tsara be zany fa tsy ohatran'le panure classique reny de mikarepoka tsara tena tsara zay ny entrée anay tao de hiditra amin'ny platsika plat nalainay bœuf fondant à la moutarde de izy tena manaraka le anara mihitsy satria fondant le bœuf rehefa sokavana zany izy moa zany raha atao amin'ny teny gasy de enombritra miaraka amin'ny moutarde satria enombritra malefaka be de tsy de mila mitsako firy ianao fa malefaka be le izy de mitsontsonka eo am-bava. De nenay nalainay koa ballotine de poulet farci. Efa fantatrareo ballotine de poulet fa le nofina koa le enveloppé ohatrany ao anaty any iny de lasa ohatrany de ny farci sevana le izy de iny zany tena nanome tsiro tsara be satria ny farsany tao nisy inona moa izy ity champignon de tsy tadidiko koa fa ohatran'le tamin'ny dégustation to de tsara koa iny tena anisan'ny tsara koa iny sakafo anankiray iny matsiro fondant tsara mihitsy le cuisson. De nena moa zany coup de cœur koa atao amin'le papaya paella au fruits de mer au chorizo au poulet zany rehetrarehetra zany hita tao anatin'le paella daholo sady le fruits de mer zareo tsy mihafahafa mihitsy fa tonga de be da be tonga de tesitesitra be avany le fruits de mer de be da be garni tsara zany izy de hita tsara isaky manokatra ianao de mahita chorizo mahita poulet mahita tekateka de tsara be mihitsy ny tsiron'le izy satria matsiro be le izy tena hoe paella tsara be. De ny Tiffany bien sûr menu enfant nalainy spaghetti bolognaise. Azo avy indrika le menu enfant. Le menu enfant zany 25 000 ariary ny prix-ny de tonga de inclus ao ny activité de mahazo boisson anankiray le ankizy de mahazo plat izy de misy dessert koa miaraka aminazy
dia matetika glasy le desera na ohatra zay dia arakaraka sy desera eo dia famiresaka desera ihantsika dia ny desera nalainay tao zany a dia délice choco caramel io hitanareo amin'ny sary io a délice choco caramel ny desera nalainay a dia io zany a io desera io somary nisy bémol kely io zany tsy na 10 sur 10 anazy fa zay na 9,5 anazy a somary sec le dessert tsy haiko hoe fa préparé à l'avance ve dia nampangatsiahana tao amin'ny vata fampangatsiahana fa somary sec le izy dia zay zany niandry kely resaka fondant kely tao anatin'le izy a hoe malefadefaka daholo fa somary mafimafy dia io zany bémol kely azo napetraka tao amin'ileo papaya fa sinon tsara be tsara ny amin'ny tsara be daholo dia zay sakafo dia zay zany a ny aventure anay atao amin'ny le papaya auberge le papaya ny Ambatomravavy dia mbola manasantsika rehetra ihany misaotra antsika rehetra izay manaraka anay a dia zay vonona nome fahafapo anareo foana nome hoe ariny tsara reto ohatra zany a dia zay food lovers sady mizaranareo zany zay ny bon plan a mitantaranareo zay a ny fahenonay an'le plat a dia mameno ohatry zay a fa tsy hoe akory hoe mampatahotra be zay fa zara-pitiavana be dia zay merci beaucoup papaya papaya ya ya papaya papaya ya ya papaya papaya ya papaya ya ya papaya papaya ya papaya ya ya